mahatratra amin'ny sivifolo isan-jato minitra eo satria gène fotsiny nanao évaluation hoe voaingana 7 amby 70 isan-jato. Ka noho izany zany dia azo heverina fa 7 isan-jato ny hetra aloha eto Madagasikara dia alohanay ireto. Fa efa tonga hoe reraka le cochon payeur moa zany vazaha. Leo rehefa mandoa dia tsy mahazo miteny fa mandoa fotsiny. Zany momba n'ireny olana rehetra dia le olana misy le olana nolazain'izay reny dinihana atao anatiny dialogue public privé io misy ny voavary misy ny tsy voavary. Zay zany nahatonga anay mbola tsy niditra tamin'le hoe hiala amin'le sehatra fa ankehitriny zany mesure voalohany lazainay teo hoe tsisy tonga amin'ny teny contact institutionnel intsony amin'ny fanjakana. Dikany hoe institutionnel zay amagroupement amin'ilay tsy resaka amin'ny ministère finance ministère niana sy amin'ny latsinainy zao ohatra misy hoe dialogue public privé any primature dia efa tsisy makany zay zany satria tsisy contact institutionnel intsony manomboka zao. Zay zany fepetra voalohany. Ny votoatin'ny fihaonana androany ny olana eto anabarana amin'ny vahoaka malagasy fa tsapasehatra tsy mety fampatena vahoaka satria raha efa mananontany Antananarivo ny Valala dia tsy fantatra ankehitriny hoe izy tena manam-pahefana eto amin'ny katsa-panjakana. Noho izany zany dia mila fanainana antsika menaka hoe inona no atao izy amin'ny lalaka izokana ahafahana mivoaka amin'ny toetrana azy. Ka ny fepetra voalohany raisinay dia voalohany indrindra zany tsy misy tsony fifandraisana amin'ny fanjakana satria tsy fantatra tsony hoe izy amin'ny fanjakana ary faharoa manarakarak'izay amin'ny fandoavana ny TVA manaraka zany zany hoe amin'ny 17 jona dia tsy alohanay amin'ny fandoavana isan'andro fa any amin'ny caisse de consignation fandoavana ny maraplan'ny toerana.